Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 13 septembre 2022 amin'ny ora maraina hatramin'ny alarobia 14 septembre 2022 amin'ny ora maraina. Ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny morontsiraka atsimo sy avaratra andrefanosy ka tombanina tratra 10 km/h izany. Anio alatsinainy 20 septembre 2022 ny eo anelanelan'ny tanjona vohimena sy taolanaro. Manomboka rapitso 13 septembre 2022 vao maraina kosa ny eo anelanelan'ny tanjona bombahomby sy vohimara. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny tanjona vohimara hatrany taolanaro ary fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ny tanjona bombahomby hatrany vohimara. Foana kosa ny fampitandremana noho ny ahavon'ny alondrano. Entanina zany rehetra mba hanaraka ny toromarika atolotra ny tompona andraikitra eny fotony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjona bombahomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana malefaka amin'ny faran'ny fepitaona. Ho avy atsimo na atsimo asanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 km/h. Ahatratra 17 hatramin'ny 19 km/h any avaratra vohimara. Anonjabe na herin-dranomasina. Avon'ny onja 2 hatramin'ny 25 metatra. Ahatratra 3 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra. Tanjona angotsy hatrany manoro. Andraona amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsinanana na atsimo asanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Mahanoratra ny taolanaro. Andraona amin'ny tsitokotoko. Ho avy avaratra somary avaratsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Ahatratra 70 km/h indraindray any amin'ny tapany atsimo. Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Ho mena amin'ny ankapobeny. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ahatratra 30 hatramin'ny 20 km/h manakaiky any taolanaro. Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana. Tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankabo. Mena amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo asanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ho avy atsimo andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Adin'ny mpanonja no anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 2 hatramin'ny 5 metatra. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona vilanandro. Andramina amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 km/h. Ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Ahatratra 30 km/h indraindray. Adin'ny mpanonja ny ranomasina. Avon'ny onja 1 metatra. Tanjona vilanandro hatrany nalalava. Andramina amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo asanana ny rivotra ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Ahatratra 70 hatramin'ny 20 km/h indraindray eo anelanelan'ny mahajanga sy nalalava. Ho avy avarandrefana kosa ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Adin'ny mpanonja ny ranomasina. Avon'ny onja 5 hatramin'ny 5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombahomby. Anorin'ny tandrivon-drahona vitsy manakaiky ny nosy be ny maraina. Ho avy atsimo asanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Ahatratra 70 km/h eo anelanelan'ny nosy be sy ny tanjona bombahomby. Iovaova kosa izany ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h. Adin'ny mpanonja ny ranomasina. Avon'ny onja 5 hatramin'ny 1 metatra.